Teny Ambatolampy tamin'iny lalam-pirenena fafito iny moa dia nitrangana lozam-pifamoivoizana ny androany maraina tata avy any atsimo no tradozaka ny varina angady. Nandona andrinjiro fiara fitateram-bahoaka avy any atsimo ny androany maraina ary ny varina angady eo ambanin'ny tribonaly CCG nentina any amin'ny hôpitaly ireo naratra tapaka vokatra izany ny jiro any antoerana. Fa isorana kosa Andriamanitra andriananahary fa tsy nisy ny ainana fohy tamin'ity lozam-pifamoivoizana izay nitranga tany Ambatolampy tamin'iny lalam-pirenena fafito iny. Toy ny fanaontsika mahazatra moa dia mizara ireo rehetra mandalo sy mizara ireo rehetra vaovao misy ao Madagasikara foana isika, fa mialohany hizarantsika izany zava-drehetra izany dia mbola entanina foana ianareo mba hiaboneny chaîne, entanina ihany koa mba hanao j'aime ny video, indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety ary ny chaîne atsika. Ny vaovao malaza ao a Madagasikara indrindra ny ao Antananarivo renivohitra ilay kapitalin'ny Madagasikara tsara indrindra dia nidoboka amponja vonjimaika ifeno hasina sy ny reniny. Araka izay efa voalaza teo moa dia nidoboka amponja vonjimaika ifeno hasina sy ny reniny izay tompony fety teny Ambohimalaza izay namoizana ain'olona 30 mahery noho ny fanapozinana ara-tsakafo. Mbola mitohy ny famitorana ary mbola mandalina ny raharahany eny anivon'ny fitsarana ka rehefa feno sy vita izany dia ho atolotra ny fitsarana eo anivon'ny fitsarana adeloka bevava izy ireo. Fa resaka mpanao gazety kosa dia ho zareko kely aminareo ity zavatra izay nisoratan'ny vaovaon'ny Kolo TV tao anatin'ny pejiny ity. Iharany herisetra ny mpanao gazety, naneho ny heviny omaly ny ho lavitry ny mpanao gazety ao a Madagasikara manoloana ny herisetra atao amin'ny izy ireo eo ampanaovana ny asany. Araka ny voasoratra tao amin'ny pejiny vaovaon'ny Kolo TV, araka ny nambarany dia mpanao gazety roa nanao ny fanangonam-baovao tao Benitsy Toliara faharoa no norahonana andehan'olona ary pakasary iray tetsy amin'ny 67 hektara no ny harany herisetra sy fikasintanana rehefa nanao ny asany. Nilaza moa ny ho lavitra manoloana ireo tranga izay everina ho herisetra mianjady amin'ny mpanao gazety ireo ny hoe avelao hiasa malalaka ny mpanao gazety, ary nilaza ihany koa izy fa manameloka ny herisetra izay atao amin'ny mpanao gazety. Zaraiko sy lazaiko moa ity soratra izay voasoratra tao amin'ny pejiny vaovaon'ny Kolo TV ity ny hoe iharany herisetra ny mpanao gazety. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika ilazany zavatra hafa indray. Ny malaza sy ny mahoraka amin'izao fotoana izao moa dia tratra ny trano fanodinana volamena ho lingo. Teratany Sri Lanka iray nikasa handray sidina ho an'ny Dubai no nahatratrarana lingo d'or izay miisa 20 izay mitentina iray lavitrisa ariary teny amin'ny fadin-tseranana. Niroso tamin'ny famotorana ny ladoany ka tratra ilay trano nahitana fitaovana fanadiovana volamena ho lasa lingo d'or. Fantatra ihany koa fa manana mpiara-miasa miisa 2 izy izay teratany Pakistanais mipetraka ao a Madagasikara sy Sri Lanka monina any Dubai. Raha ny vaovao mikasika an'ity tranga izay mahoraka ity moa dia nahiditra amponja any tsy afahany noho ny fanondranana entana antsikosoko sy famotsiam-bola avolenta izy ary efa namohana filazana fikarohana ireo mpiara-miasa aminy. Zaraina sy lazaina ihany koa iny satria anisan'ny vaovao izay tena malaza ao a Madagasikara iny tratra ny trano fanodinana volamena ho lingo ary nisy nidoboka amponja any tsy afaha izy ireo. Mbola anisany vaovao mahoraka hatrany moa ity manaraka izay ho lazaintsika ity, tratra ireo roa lahy vohorohory tamin'ny Boeing 777-200 ER. Nanao fanambarana fisaorana ny polisym-pirenena ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny fisamborana ireo roa lahy vohorohory tamin'ny rara Boeing 777-200 ER. Anisan'ny nilaza koa ity andriamatoa filohajaina ity ny hoe tsy azo ekena velively ny fanomtohinana ny fiandrianam-pirenena sy ny fandotona ny fijerin'ny olona any Madagasikara. Nanamafy ihany koa ny fahavonona ny hiady ho an'ny firenena izy. Na ny filohan'ny Repoblika aza filoha lehibe farantampony filohan-da dia nankasitraka sy nisaotra ny polisy-pirenena koa dia atao ahoana ny tsy saotra ny polisy-pirenena satria tena miasa izy ireo ary tratra ireo roa lahy vohorohory tamin'ny Boeing 777-200 ER. Mbola anisany
Anisan'ny zavatra malaza sy mahoraka hatrany moa ity zavatra anankiray izay asiantsika resaka ity. Izy ity moa dia famakifakana izay nataony ny pejiny Vavoan'Nikolo TV ka zareo kely aminareo. Andriamatoa Kaswinder nolazaina fa tsy mpanolotsaina manokana sy tsy mpikambana ao anatin'ny kabinetrin'ny filohan'ny interimeran-doholona nefa nisorona tamin'ny mampanolotsaina bénévole azy. Nilazany teo anivon'ny interimeran-doholona tamin'ny alalan'ny ranty navoakan'izy ireo tamin'ny talata 7 Jolay lasa teo fa sady tsy mpanolotsaina manokana no tsy mpikambana ao anatin'ny kabinetrin'ny filohan'ny interimeran-doholona Ravalomanana Richard Kaswinder izay teratany Indiana voarohoroho amin'ny ilay rarahapoinina 777 ny isa 5 tonga any Iran. Ny andron'ny alarobia 3 Jolay nefa dia nilaza indray ny filohan'ny interimeran-doholona rehefa niona tamin'ny mpanao gazety fa efa notapahany nataony ny abrogation an'io teratany vahiny io tsy ho mpanolotsaina intsony. Abrogation moa izay midika ihany koa fa nisy ny fanendrena tamin'ny mampanolotsaina bénévole azy saingy izao nisorona izao rehefa nandeha ny resaka fa voarohoroho amin'ny io aferan'ny fiaramanidina io ity teratany Indiana ity. Tsara ho marina ihany koa moa fa efa voasambotra ireo olona roa namohana filazana fikarohana ireo izay voasaringotra amin'ny ity raharaha ity raha araka ny nambaran'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ny omaly afaka omaly moa isika dia nilazany mikasika ny raharaha Bazy Toliara izay na voasambotra Eliara Bevahiny ilay filohan'ny Otrikafo. Holazaintsika moa ny tohiny ity raharaha ity eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ireo olona 5 aveo anivon'ny selile de crise sy Eliara Bevahiny filohan'ny Otrikafo izay voasambotra nandritra ny fitinana ifotony tany Benetsy ny andron'ny talata lasa teo. Raha araka ny loharanom-baovao mikasika an'ity Eliara Bevahiny ilay filohan'ny Otrikafo sy ireo anivon'ny selile de crise ity moa dia nahemotra amin'ny 12 Aogositra izao ny fotoam-pitsarana azy ireo raha ny loharanom-baovao izay mikasika an'ity tranga ity. Ny hamaramparanansika tanteraka ity video ity moa dia tranga ny alozam-pifamoivoizana izay niseho tany Ankilizato. Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny radio fanasina diocèse Morondava moa dia olona 7 maty tsy tradrany tao Ankilizato. Fiara Mazda iray nitondra mpandeha ny ala avy any Mahabo no tratra ny lozam-pifamoivoizana tao Beranomaso Ankilizato tamin'ny 7 ora maraina lasa teo ka olona 7 no maty tsy tradrany vokatra izany. Olona 4 hafa naratra mafy ka mbola tsabona ao amin'ny CSBD Ankilizato. Nilaza zavatra be be moa isika teo izay tsaro voafintina ato daholo ireo rehetra izay efa voalaza fa ajanona antsika hatremo ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavianay resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.